sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly manolotra fiarabagna sy firarintsoa ho antsika jiaby zay mandray sy magnaraka hatrany ny onjam-peontsika radio Faniry Marie amin'izao fotoana zao naizanaiza ny toerana misy atsika tsaraikaraika avy. Ankasitragna atsika amin'ny fanjohontsika ity onjam-peo zay magnampy atsika amin'ny fiainam-piloana sy ny fivelarana ity. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho vatsy mpagnaintsika eto amin'ny ity onjam-peo ity atsika amin'izao fotoana izao. Amin'ity andra niany ity dia mankalaza ny fetin'ny fomasin'i Jesoa atsika, ny fo mitempo sy miray mpitiavana atsika olombelogno ary mandray antsika mandraikariva. Ny fon'i Jesoa no ilay fo fatrapitia ny olombelogno. Ndia horaisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky-teny masina omeny eglizantsika amin'ity zoma ankalazana ny fetin'ny fomasin'i Jesoa niany ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky-teny masina voalohany, boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany dia hoy Moïse tamin'ny vahoaka masina ho an'ny Tompo Andriamanitra ianao no nifidin'ny Tompo Andriamanitra mba ho vahoaka ny manokana eo amin'ny vahoaka hafa rehetra ambonin'ny tany. Tsy noho ianareo mihoatra isa noho ny vahoaka rehetra nefa no niraketan'ny Tompo taminareo sy nisafidiananareo. Vitsy noho ny vahoaka hafa rehetra aza ianareo, fa noho ny fitiavany anareo sy noho ny fankatoavan'ny fiainana nataony tamirazanareo dia nentin'ny Tompo ny vahoaka tamin'ny tanany mahery sy navotany tamin'ny trano fanandevozana ianareo dia tamin'ny tanany Faraona mpanjakan'ny Ejipta. Koka ho fantatrao ary fa ny Tompo Andriamanitra no Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mivadika, fa maharitra amin'ny fanekena amin'ny mpamindrampy ohatra amin'ny taranaka faharivo amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, fa mamalay ankitsirany kosa an'izay mankahala azy amin'ny fandringanana azy
tsy hitarehidrehitra akory izy amin'izay mankahala azy fa hovaliana anketrerano zao. Koa tandria manodidy sy ny lalàna amampitsipoka andidiako anao anio ka tanteraho izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Hakandaganirai mangurakani sanani luangurani Tompo ni olombelona makamuchasi Isi Tompo mahalala famina karinya chike Emifuka sinu-sinuna Kansalawi salusi pangusa indufwe Taganirai Nanggurakan di sana ni Luanggurani Tompo Ni hulung beluna Matamu casi Manggurakan di sana ni Luanggurani Tompo Ni hulung beluna Matamu casi Terpahisikan hulung belna Bunyikan suenya saya Yang tinggi ucap Teman sabuna Tuci tecu Angkuni abanyau kau Taganirai Manggurakan di sana ni Luanggurani Tompo Ni hulung beluna Matamu casi Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masindajoany apôstôly. Ry ava malala, aoka ifankatia isika, fa ny fitiavana dia avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra tia dia avy amin'Andriamanitra sy mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary nampiseho ny fitiavana antsika izy tamina ny rano ny zanan'ilay tokana ho an'izao tontolo izao, mba havelona antsika amin'ny alalany. Ary toy izao ny fitiavana izany. Tsy isika no tian'Andriamanitra raha teo, fa izy no tiantsika mialoha. Ary naniraka ny zanany no sorom-panavotana antsika tamin'ny fahotantsika. Ry ava malala, raha toy izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony mba ifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavany azy. Ny fananantsika ny fanahiny no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ao amintsika. Ary efa nahita Isaia ka nanambara fa naniraka ny zanany ho mpamonjy an'izao tontolo izao ny iray. Na iza anaiky an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra dia mitoetra eo amin'Andriamanitra, ary izy ao amin'Andriamanitra. Ary Isaia efa nalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, koa izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina tenzangare ya, akatavina tenzangare ya, fateni masing simaer, Alléluia, ya ye ya, Alléluia, 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 oya ye, resina tenzangare ya, akatavina tenzangare, fateni masing simaer, Alléluia, ya ye ya. Ombantsika mianakavany ny Tompo,
ho tanteraka tokoa ny izan ny evanjely masina ny soroatany masindamatio voninahitra neo anao ry tompo tamin'ny zanandro zany dia hoy indray Jesoa misaotranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany fa nanafina ny hevitrao tamin'ny hendry sy besena ianao ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa eny misaotranao aho raiko fa izany no sitraponao efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra ary tsy misy malala ny zanaka afa-tsy ny ray ary tsy misy malala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana fa anamevana anareo aho ento ny jogako ary mianara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo fa mora entina ny jogako ary mevana ny didiko Alleluia, Alleluia, oya ye resinay tenin-janahary eya ankatoavinay tenin-janahary eya fa teny masigny sy mahery Alleluia, ya eya Alleluia, 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 oya ye resinay tenin-janahary eya Fateni masingi simae Alleluia izany ary ny teniny tompo diran'io anao ry Kristy ry kristianina ava malala fotoan-dehibe ho antsika tokoa ary ty andro an'io ty zao zoma izao satria miaraka amin'ny eglizy maneran-tany isika olo raika ato amin'ny dioseze izay faly ny fampiarahaba manokana satria andro ankalazasika ny fomasin'i Jesoa mpiaro ansika eto amin'ny katedraly fa indrindra amin'izao vanim-potoana tena mavesatra ho antsika mianakavy noho izao krizy maro lafy etrehasika izao vanim-potoana lehibe ihany koa ho an'ny firenena satria tena kion-dalana lehibe ho an'ny firenena izao etrehasika izao araka ny voalazany eveka tamin'ny taratasy afatra nalefany raha sy tafita amin'izao sika hoy ny eveka dia sy fantatra ny anjoantsika anatin'ny volana jiona raha teo sika volany ankizy sy lofodimbin'ny ala ary volana ankalazasika ny fetim-pirenena sady eo am-piomanana ny fikonandoam-pirenena no anatrehasika n'izany rehetra zany ka manazava fa zava-dehibe tokoa izao fankalazana izao satria araka ny fantatrasika ny fomasin'i Jesoa dia mpiaro an'i Madagasikara miaraka amin'ny fomadin'i Maria amin'ny alahady anefa no ankalazasika eto anivon'ny katedraly ny fomasin'i Jesoa amin'ny fomba manetriketrika fa eran'ny dioseze miaraka amin'ny eglizy eran-tany dia izao zoma izao no fankalazan'ny fomasin'i Jesoa ka ankafaliana ankaravona no iarabanantsika menakavy ny any ty amin'izao fankalazana ny fomasin'i Jesoa mpiaron'ny diosezesika arabaina isika menakavy ary miraro soa ao antsika rehetra ka ny fankalazana ny fomasin'i Jesoa
mpiarony diosasika ny anampy isika iavao ary andavorary ny fiainansika araka ny sitrak'Andriamanitra irosaka amintsika tokoa ny endrysodraniny engany izao fankalazana zao ary arak'izay voalaza zay anampy isika atsiaro fa manana fo mitempo tokoa isika sy hoe ilay fo tova no resana eto io na io fo tova io fosiny mbanjinina amin'izao fahaserovantsika ny fo masiny Jesosy izao fa ny fo izay ao amintsika tokoa dia ilay sitrapo manambara ny mahatsikasika ilay fo izay manambara ny toetra ananantsika sy fototra mahatsikasika tsy misy mahalala ny ao am-posika ao fa Andriamanitra irery no mahafantatra azy ary ao aminy no toerana anaovantsika ny safidy hoentsika manatanteraka zay safidy izay ao koa ny toerana ionana sy fandraisana amin'ireo manodidina antsika lehibe tokoa noho izany ny fo lazaitsika eto io fa sy resaka tova fosiny ka engany ho fo velona ny fosika ary fo mitempo fitiavana satria ny fitiavana no itovizasika endrika amin'Andriamanitra raha nahary atsika izy sy fitiavana saintosainto anefa fa fitiavana zary famindrapo sy fifamelan-keloka ka izay no anahafasika an'Andriamanitra azo lazaina ary fa io fo io no mampiombona antsika ny maha olona raika atsika zay aby fa taro ihany koa fa raha mankalaza isika dia sy banjina fosiny fa ivelona izay banjintsika koa izay fankalazana ny fo masiny Jesosy izao anie anamasina ny fosika ka hanahaka ny fony Jesosy tokoa ny fosika raha manahaka ny fony Jesosy ny fosika ary masina ny fosika raha honenan'i Jesosy izany no dikan'ilay vavaka famaranana ny fanokana tenantsika amin'ny fo masiny Jesosy dia ny hoe Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ompo ataovy manahaka ny fonao ny fonay re kristianina ava malalana tanteraka io vavaka io raha sy akombireny fitiavatena ny fosika io fitiavatena io no mahatonga sika manilikilika ny hafa ka mampisy ny fisaraham-bazana sy ny herisetra satria tsy manjaka ny famindrapo sy ny famelan-keloka herisetra sy fanilikiliana ny vokatry ny fitiavatena ary indrisy hitasika loatra zany ankehitriny netraketraka no manjaka eo amin'ny fiarahamonina no io fosika akombireny fitiavatena ka sisy toerana sony ho an'ny Jesosy fitiavana sy hita izany ny maha olona antsika ao anatin'io fo akombireny fitiavatena io ary dia tena mitranga misy zany amin'izao vanim-potoana sarotra izao satria hatramin'ny obolanavy aza no niova araky ny averimberitsika aleo very sy kalakalam-pihavanana toy izay very sy kalakalam-bola izay no zava-misy ankehitriny ka vokatry izany besaka ny repera very sy hita isony na ny vadika ny soatoavy araka ny voalazantsika teo ny lojikan'izao tontolo izao no refy ka sy lojikany mahaolona itsony izany hoe sy hita isony ny fanahy mahaolona araky ny voalazan'ny razantsika engany mba ho masina tokoa ny fosika sy ho akombireny fialonana isony amin'izay afaka manangana teteza mpifandraisany sika fa sy hanangana rindrina na ao anatin'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina satria noho ny fitiavatena miakombireny fosika io dia fananganana rindrina fisarahana no matetika miseho toy izay misy teteza mpifandraisana ary no io fananganana rindrina io dia misy say mamono misy aza noho ny fialonana ary indrisy amin'izao dia besaka ny tahaka izany hitasika eo amin'ny tambazotra mpifandraisasika ireny ka engany mba sy ho akombireny ny avinavina itsony ny fosika ka satria io avinavina io no mahatonga sika hieritreritra fa sy mila ny hafa nefa fantatra sika ny hafatra ny Papa François tamin'ny tanora tamin'izy nandalo teo amin'ny taty amintsika teny amin'ny soa mandrakizay
ka nylazany tamin'ny tanora hoe aza mieritreritra ny hafa sy mila nao vina satria tsy misy olona tsy mila ny hafa izany raha mbola olombelona miaina amin'ity tany ity. Ry kristianina havana, fantasika sara koa fa io fosika ihany koa no aserovasika ny maharary sy ny mavesatra ary ny fizaliana sy ny fahoriana entsika amin'ny fiainansika andavanandro. Nefa entsika sara ny anyty ny afatra ny Jesoa mikasika an'izay. Mankanesa ty amiko ianareo zay manana enta mavesatra hoy Jesoa fa manamevana anareo aho. Menara amiko fa malemy fanahy sy manetry tena aho. Izany no averimberisika rehefa manoka tena amin'ny fomasin'i Jesoa isika ka okary ilay fosika honenan'i Jesoa raha manana ny fanetretena sy ny fahatsorana isika. Araky ny vavaka ataosika, ry Jesoa malemy fanahy sy manetry tena ompo ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Raha malemy fanahy tokoa isika dia andova ny tany. Izany no lalana azahoantsika ny asambarana. Izany koa no ezaka ataosika amin'ny fametrahana ny dioseze maitso, ary izay ihany koa no lalana anatrehantsika n'izao synôda fahafito izao. Milaza miara-mahita nefa sika fa tena potika izany amin'izao fotoana izao. Tena potika ny zavaboary manodidina sika noho ny motro ataosika, ary dia fantatra sika ny vokatry n'izay eo amin'ny fiainansika andavanandro. Fantasika ny ambaran'ny motro ny afo manambara eritreritra matetika. Marina fa maneho fitiavana ny afo mpitiavana, na izany aza matetika manapotika ny zavaboary ny afo araky ny fantatra sika. Raha taranaka mpanorina tokoa ary sika, manorina tontolo iainana vaovao, dia tokana ny lalana araky ny afatra Jesoa io, sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy. Raha malemy fanahy isika dia sy mipoerapoera sy mirehareha fa mitady mandrakariva ny sitrak'Andriamanitra ary mitady havana amin'ny manodidina sika, ary indrindra vonina mafoy sy manompo. Io no lalana no safidian'ny Jesoa nitondra ny famonjena eto amintsika, ka io ihany koa ny lalana sy mainsy diavisika raha te hanorina rafitra vaovao eo amin'ny fiainansika, rafitra zay ahitasika ny fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka izay no lalana raha tia isika andeha amin'izao fiavozana izao ny firenensika, ary zany no lalana araisika ihany koa amin'izao synôda fafito fijanonana faefatra izao. Ka inona moa ny dikan'izay hoe malemy fanahy izay? Ny dikany dia manatanteraka ny fahamarinana, lavitra ny lainga sy ny fitapitaka, marina ny fiainansika, ary rehefa miaina ny fahamarinana isika dia zary olon-kendry. Raha olon-kendry isika dia miezaka ny anasara mandrakariva ny fifandraisana, na amin'ny zavaboary, na eo anivon'ny fiarahamonina misy isika, na eo anivon'ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Manana modely isika amin'izany dia ireo olo-sambatra sy olo-masina teratany toa ny Lucien Botovasoa zay nivelona ny fahamarinana. Io no mbola ampisahivy vaky teny voalohany vondranesika androany: voatokanao n'Andriamanitra ianao, izao no nifidy anao. Hoy ny vaky teny voalohany: maniry anao mba hifikitra amiko, ary izao no nifidy anao koa. Ka okary ry kristianina havana, mba hanana an'izany fitiavana izany tsika, fitiavana mahafoy, fitiavana mahanompo, ka eo anivisika mandrakariva Andriamanitra, eo anivisika tokoa Andriamanitra. Raha miezaka isika ahasapa ny fitiavany araky ny voalazany vaky teny faharoa ao amin'ny taratasiny masindazoany vondranesika teo, zay mananditrandritra amintsika fa Andriamanitra no tiasika meloha, ho indrindra ny tenin'Andriamanitra. Toy izany ny fitiavany atsika, sy isika no tian'Andriamanitra raha teo, fa izy no tiasika meloha sy naneraka ny zanany ho sorom-panavotana antsika amin'ny fahotansika. Raha Andriamanitra ry kristianina havana no tiasika meloha,
inona no amatipatotra asika. Aoka isika ivelona ao amin'Andriamanitra, aoka isika hiaraka amin'Andriamanitra, ary dia mitondra asika amin'ny fiavozana tena riry isika izay, ary mitondra asika amin'ny fametrana rafitra ahitasika fivelarana amin'ny alalan'Andriamanitra tokoa. Ry kristianina havana no lalana hitondra asika amin'ny tena fiainam-baovao izay irisika amin'izao taona anatreasika ny sinôda fahafito fijanonana faefatra izao, ary ho an'ny firenena amin'izao anatreasika ny fikonandoam-pirenena izao. Matetika nambara tamintsika fa isika izao no ny Kristy mpiarabelona amin'olona, isika no Kristy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, satria isika zary eo ve missionnaire tabernacle velona. Ka anjarasika tokoa ary no mitondra ny fon'ny Jesoa, mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka. Isika no mpiarabelona amin'olona amin'izao fotoana iainasika izao, ka okary ho chapelle ny famindrapo isika, izany hoe chapelle mora ho aton'ny olona mankane satria amiko ianareo izay manana enta mavesatra toy isika manatona ny chapelle ny famindrapo. Ao koa say anatona ansika ny olona ka asapan'ny olona fa amin'ny alalan'ny fiainantsika manontolo dia ahitan'izy ireo izany fitoniana ao am-pony Jesoa izany, no sady ahitan'izy ireo ilay fitiavan'i Jesoa izany no chapelle. Ary oka isika tsirairay ao amin'ny fianakaviana eglizy kely, ao amin'ny fiarahamonina, eo anivon'ny eglizy fiombonana, eo anivon'ny eglizy fototra no zary chapelle ihany koa. Ka oka ho fon'ny Jesoa tokoa isika, ilay fo mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra isika, ka asapan'ny olona fa eo anivony tokoa Andriamanitra. Ry kristianina havana, raha masapa izany ireo manodidina asika, dia iova ny fiainan'izy ireo ka ho fiainana araka ny mahazanak'Andriamanitra anatin'ny fampanjakana ny rariny, analavitra ny lainga sy ny fitapitaka, fampanjaka kosa ny famarinana sy ny fihavanana, hiezaka hamolaka ny tenany, hiala amin'ireny fialonana, hiala amin'ireny avinavina, hiala amin'ireny fitiavatena ireny, fa hikasaka kosa ny sitrak'Andriamanitra izay lalana mitondra amin'ny tena sambarana marina. Sambatra ny malemy fanahy fa andova ny lanitra izy. Okary ry kristianina havana, ny fonsika anjakan'ny alemem-panahy. Oko feny fanatreteny sika ka hay anompo ireo manodidina sika, fa indrindra ireo voailikilika, ireo mahantra mitady famonjena. Maro ny fahantrana amin'izao andro iainasika izao, ao ny aranofo, ao ny arasaina izay mangezany maro amin'izao fotoana izao, ary indrindra ao ny fahantrana ara-panahy. Ka ingany ny fon'ny Jesoa anenika n'izao tontolo izao, andrehitra n'izao tontolo izao amin'ny alalantsika tsirairay avy. Isika mitambatra ny fon'ny Jesoa, andrehitra ny fitiavana marina eto anivon'izao tontolo izao. Maro ny rahatra entin'izao krizy izao eo anivon'ny tsiraikiraiky, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny eglizy, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena. Ankinitsika amin'ny fomasin'i Jesoa izy ireny, ny famindraponany andoro ny rasy rehetra izay mitady hanapotika ansika, ka izy hanasitrana ansika. Oko voninam-bolo famelan-keloka sy famindrapo isika araka ny afatry ny Papa François mba hita fiadanana sy fandriampahalemana. Oka samy vonina androdana ny ridrim-pisarahana isika, ka hanoro-piteteza-pifandraisana vokatry ny fanahafana ny fomasin'i Jesoa. Sary ihany koa ny manipoka fa natokany Papa Masinday Joany Paul faharoa hivavana manokana ho amin'ny fahamasinan'ny pretra ny fankalazana ny fomasin'i Jesoa, satria araka ny afatry ny Masinday Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, mpiaro ny pretra rehetra eran-tany, izay azo lazaina fa tena chapelle ny famindrapo tokoa nandritra ny fiainany, dia hoy izy oka ny fosika no zary fon'ny Jesoa amin'ny tempo eo manodidina asika, ka isika pretra ilaza tahaka ny Jesoa hoe mankanesa ty amiko fa namevana anareo aho, anamevana izay rehetra mizaly sy azandia-pahoriana ny fiombonana amin'ny fomasin'i Jesoa, ka amin'izay hiasa
amin'ny alalasika tokoa ny fony Jesoa ka isika no zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona, isika no EOV missionnaire tabernakla velona mamafy famindrapo fanantenana fiadanana araka ny voalazan'ny Papa François hoe ny fifamelan-keloka sy famindrapo no any loharano sy fototra ny fandriampahalemana sy fiadanana. Masin'ny Maria reny eo mivavah mba ho mpivahiny ny fanantenana tahaka anao izahay ka mamafy fiadanana afaliana sy fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Masinday Joseph mivavah ho an'ny fianakaviana eglizy kely ziaby mba ho mpampiavana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiainana andavanandro. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.